Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Dia mbola mankasitraka antsika rehetra indray mpanaraka sy mpanjohy hatrany ny tranokalan'ny tvmada.com sy radiomada.com le cœur et la voix de Madagascar. Misy ny fitokonana izay nataon'ny mpampianatra Fram avy ao amin'ny ANEFA anio tetsy amin'ny minisiteran'ny fampianarana tetsy Anosy. Fitakiana mahakasika ny hanafainganana ny fanoratana ireo mpampianatra Fram izay efa nampanantenana fitondram-panjakana enim-bolana aty aoriana, mbola tsy hitan'izy ireo ihany izay mahakasika izany. Hoy ny fanazavana nomeny foloan'ny mpampianatra izay ao anivon'ny mpampianatra Fram ANEFA moa zany satria efa navita ny asanay tamin'ny fanjakana ary natonga zay nietsika androany ary tsy mijanona ty etsika ty raha tsy mahafapo anay ny valiteny ataony avy ety amin'ny ministera, zany hoe mahazo ny valin'ny asanay tany amin'ny fanjakana. Tsy ny zany fa mikasiky ny recrutement mpampianatra Fram zay efa niteny filoham-pirenena taoriana ny zavatra nyresahany hoe afaka 3 volana. 9 volana taoriana zao mbola tsy mivoaka ny recrutement. Zay tsy mijery hoe inona ny antony fa nay dia avoa zao dia zao ny recrutement Maîtres Fram. Etsenkila ny subvention Maîtres Fram eritaona zay tsy mety mahazo indrindra ny amin'ny CG. Ny primaire moa 3e bimestre, 4e, 5e. Zay zany mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Ny vacation zay miovaova, sasany mena BPC, sasany mena CP ary mbola misy aza vacation 2011 mbola tsy azo. Ka fotoana ny tenenanay amin'izay manomboka zao ary tsy janona zany etsika ataonay raha tsy mivoaka na mahazo fahafapo izahay. Efa nisy moa dinika ny rahana tamin'ny solotenan'ny ministera teo fa izao mbola manomana kely zay zavatra zay ho resahana afaka avy eo dia 8 eo zany toy ny tolona tya fa ny teninay avy ety amin'ny mpampianatra Fram hoe tsy janona ny etsikay raha tsy mahazo fahafapo izahay satria tsy atao tohatra fiakarina foana na fampiasonana foana mahazo ny mpampianatra Fram fa mba olombelona ohatra olombelona rehetra manana ny asiny izy ary matoy zany mpampianatra zany. Nay aloha dia tsotra recruter zay mianakavy dia tsy maintsy hoe ainona zany maromaritra iraisana amin'izay hoe aiza ny poste budgétaire ny ministera ahoana ny fandaminana. Fa ny critère anay dia hoe zay mila recruter daholo satria iarahantsika mahafantatra fa amin'ny heritaona efa niteny fanjakana maimaimpona dinina amin'ny sekolim-panjakana. Raha tsy zao zany recruter dia tsy ahazo vola reo Maîtres Fram reo satria zahay tena be dia be zay Maîtres Fram fa kosa zany efa mba misy anio aloha dia io iadivanay hoe avoay io zay ananany eo dia zay matoko ny asan'ny fanjakana hoe raha mba misy dingana amin'izao tafavoaka dia mitovy foana io fa mampiayanay tady lany anjavona le poste nefa le izy efa nampanantenana foana hatramin'izay. namaly avy hatrany ny avy eo amin'ny minisiteran'ny fampianarana fa tsy maintsy miroso amin'izany fanoratana ireo mpampianatra Fram miisa iray alina manerana Anosy izay efa nampanantenana izy ireo. Betsaka ihany koa sanefa ireo fepetra sy dingana tsy maintsy aranaka izay no mbola somary mampitarasuka kely ny fanaovana izany ary tsy tokony hanao zavatra ankamihana mba hisian'ny fitoniana ao aoriana kely ao. Hoy ny fanazavana nomen'ny italien kabinetra ny ministeran'ny fampianarana. Dia nefa ataony recrutement nefa tsy azo atao fotsiny amin'izao, tsy maintsy atao pandemiana, tsy maintsy jerena tsara. Marina ny problema hoe any amin'ny sisiny any misy mifamely zareo samy syndika ny tsy idiran'ny ministera fa anjaran'ireo fa ny anjaran'ny ministera dia hoe ataony recrutement madio mangarahara ary ny mpampianatra tokony ho tafiditra no tafiditra. Zay aloha hatramin'izao ka hatramin'izay zay ny hoentin'ny ministera hoe ataontsika io fa tsy maintsy madio. Zay aloha ny hevitra hatramin'izao ka hatramin'izay. Mbola zao aloha zay satria ataony recrutement ny draina sy ny siskong no hanao ny recrutement mbola atao aloha fanoloana ny draina vita fanoloana draina atao fanoloana ny sisko voasolo ny sisko mandeha amin'izay le recrutement. Tsomena tsy indreo olona reo satria efa ela zareo ny andro ny recrutement.
jerena hoe ity ny critère avy aty aminay, inona ny critère avy aty aminareo. Fa le izy fotsiny le mampalahelo am'le izy hoe tonga de atao fotsiny hoe manao forcing fotsiny hoe tsy maintsy raisina zay. Tsy ny ANEFA rery ny misy mpampianatra tokony hanana rehefa vahoaka malagasy rehetrarehetra, mpampianatra Fram rehetrarehetra tokony hanana sansa hiditra mpampianatra sy mpiasam-panjakana daholo.